Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy, izay tsy nandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Romana 8:1. Faly miarabantsika ary namako malala isany manao ny kopakopa-tanana feno fitiavana atolotra amin'ny fo antsika rehetra any amin'ny toerana misy antsika eto an-tanindrazana any ampita-ranomasina. Mankasitraka anao, misaotra anao manaraka izao fandarana izao, misaotra anao ihany koa mizara manaparitaka izao taridalana fampahirezana fiambenana maraina izay hifampahirezantsika izao. Kristy manome fiadanana atolotra Andriamanitra amin'ny alalan'ny hazo fijaliany Kristy. Romana 8:1 sy ny 4. Romana 8:1 sy ny 4 manao hoe: ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Jesosy izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Jesosy Kristy. Raha afantokontsika any amin'ilay hazo fijaliana ny masontsika dia ho hitantsika fa epinepy ny fanenenana sy ny fiovam-pony fontsika. Fantatsika tsiraray avy fa isika rehetra dia tsy maintsy hisy eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Izany voasoratra amin'ny Mpitoronteny 2:12-4 hiseho amin'ny fitsaran'Andriamanitra isika rehetra. Ka eo amin'ny fitsarana anankiroa no mety hitranga, na ho afaka na voeloka. Ahoana ny tonga antsika ho afaka? Amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy. Ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia fandevonana ny fahotantsika. Ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia fanafahana antsika eo amin'ny fitsaran'ny lanitra. Ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana raha ekentsika amin'ny fontsika dia fanamarinana antsika rehefa mandalo ny fitsaran'Andriamanitra isika. Amarinina maimaimpony amin'ny alalan'ny rano Kristy ny fahatsontsika rehefa mandeha eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Ary manahoana ny alehiben' izany hoe afaka teo amin'ny fitsarana, afaka madiodio, tsy hoe afaka noho ny fisalasalana. Mampisalasala iny hafa ao izy ny lanitra, ohatra ny tsita izay anaovana azy, jerena ny dosiany ohatra ny mampivavaka ihany izy, jerena nefa ny toetra ny ratsy tsy mendrika. Tsy izany no ataon'Andriamanitra, fa rehefa nandray an'i Kristy isika, ahafahan'Andriamanitra ary ny asantsika sy ny toetrantsika dia mifandray amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Afaka madiodio. Manahoana reny fiadanam-po hoe vokatra ny afaka teo amin'ny fitsaran'Andriamanitra rehefa mibanjina ny Kristy eo amin'ny hazo fijaliana isika. Azo antoka ny famonjena sy ny fanamarinana antsika. Ambaran'i Kristy ho marina eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra isika satria nandray azo mpamonjy ny tenantsika manokana. Rehefa mibanjina ilay maty mba hamonjy antsika potiny hazo fijaliana isika dia azo ny atao ny miravoravo amin'ny fifaliana satria voavela eloka isika. Salamo 2:30. Sambatra ny olona izay voavela eloka sy voasarina ny fahotana. Sambatra izay tsy isan'i Jehovah eloka. Fahasambarana manahoana? Tsy misy fahasambarana hoarina amin'izany amin'ny fahasambarana eto ambonin'ny tany. Androany ary misaoran'Andriamanitra noho ny nanomezany antsika ny zanany malalana ary mivavaha mba tsy ho zavam-poana ho antsika ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Manasa anao ny fanahy masina androany, manatona an' Jesosy androany, omeo azy manontolo ny fonao dia ho azonao atao ny taky ny fitahiana avy aminy, omeny anao ny fiadana. Zao ny ambaran'ny soratra masina: fiadanako no omeko anareo, ny fiadanako no ataoko anareo. Tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao, fa fiadanany voavela eloka, fiadanany voavonjo mandrakizay, fiadanany zanak'Andriamanitra. Zany no teny fikasana omen'Andriamanitra antsika. Inona indray izany fanapahan-kevitra tokony atao androany amin'izao andro masina izao? Miantoraka eo amin'i Jesosy Kristy, mijery ny banjona ny hazo fijaliana ary mifona mandray ny famelan-keloka maimaim-poana izay atolona antsika. Tanteraka aminao izany teny fikasana izany ary omen'Andriamanitra ny fiadanam-po anio ampitso ary mandrakizay ianao, fiadanam-po vokatry ny famelan-keloka
niantoka fa noamarin'i Kristy teo amin'ny fitsarany lanitra hivavaka isika. Tombo tsara indrindra misaotra anao izay satria teny fikasana lehibe, teny fikasana goavana mihezinezana no nomenao anay maimaimpona. Misaotra Jesosy eo, mankasitraka Tompo, atolotra anao ny fiainanay, raiso anao izahay amin'ny anaranao irery an'i Jesosy Kristy Tompo no hanonana ny vavaka. Amen.